Salama daholo e. Raha araky ny voatsikatra reo namany a, fa ny fafako a le publication-ko mikasika ny ambondrona. Satria tena trop loatra le ataky nahazo azy zany tamile izy e. Tena nataon'ny olona angareto tamile izy a. De zay zany ny anton'ny video androany mikasika an'iny a, satria nikilako nikilako a de vokatra Antananarivo. Io zany ny base ny électorat, ny merina no fototry ny mpanarakoto. De tsy maintsy resaka an'izay a, de fa maraka an'izay a, resaka koa hoe ny laza akory a tsy midika hoe fahaizana mozika, ary ny fahaizana mozika akory tsy mampalaza. Fa inona no mahatonga ny tarika anankiray malaza na mpira anankiray malaza? Zay ngamba no vavahako anazy satria sady trop loatra le resaka ambondrona, misy surenchère loatra le izy. Mba nisy mpanakanto ny taloha nanao tao Tsinjombe tao, raha tsy diso atao nisy nafeno Tsinjombe ihany a. Fa de ty ambondrona ty de tena atao resaka tsy satra mafy ambondrona ka, tena mafy. Rehefa mafeno Antsonjombe tsy mideko hoe mafy. Tsy voatery hoe mahay mozika, fa azavaiko ny antony. Fa voalohany aloha zany a, ny manahirana amizao a, de ny merina ny tena betsaka indrindra, ny Antananarivo betsaka indrindra manaraka ny koto. Nefa ny merina tena tezitra mafy ny koto a, ka zay no manaitra ny koto hoe ny fahaizan'ny vahoaka Antananarivo. Satria nisy olona eo amin'ny arivo a, 9,990 a, désabonné. Resaka ambondrona hoe za tsy tia ambondrona. Natao hoe mahay manalerako any ambondrona, de zay a no nahatonga ny olona za hiala tsy raraka anao tsony. Etratarao zany zany le hoe en fou, le olona misaina en fou a, de tsara ihany hoe inona moa zany, fanazava kely e. Fanazava kely satria tsy tia mahay, lasa be deabe zany ny olona lasa tsy tia mahay zany satria zany tena tsy tia ambondrona. Tsy tia ambondrona, de zay nahasoakeny olona de désabonné, be deabe ny teny teo tena hiala satria le filazako hoe za tsy tia ambondrona, zay a no anompany olona anahy, zay no ialan'ny olona mipejy. Eo, arivo de raha jerentsika izy a, amin'ny inona moa zany, amin'ny courbe. De teto, nandritry ny 20 andro eo a, de teto am'le filazako mikasika ny ambondrona no anao chute farany ambany indrindra. De le izy moa zany, de jerevinareo a, misy en rouge ny chiffre. Zany resaka ambondrona iny de tena en rouge ny chiffre, mampitandrina mihitsy ny Facebook hoe raha ohatra zany ka entreprise ty, de tokony jerena akaiky, tokony anao ezaka tampo akaiky mihitsy a, ifidélizena ny client, satria tena en rouge. Io, midina 28% ny fréquentation, taorinan'iny. Fa koto miteny an'izany hoe koto tsy te hoe tsy marary ny abonné na ohatra zany, fa tsy azahoako voly io a, tsy fialam-boloko ty, fa neo-kevitra podium. Fa na zany ara tanatin'ny 20 andro, efatra herinandro manaraka teo a, na de misy avy fihodirana eo a, fa mbola misy followers vaovao, no follower 2,7 sy 7,000. Io a ny isan'ny nouvel abonné. Ka raha miala raha ny 900,000 a, de mety eo amin'ny inona moa zany, iray-pafolo ny nouveaux abonnés tamin'ny inona moa zany, efatra herinandro iny zany a. Fa ny mahasamihafa azy fotsiny a, de le miala reto amin'ny fotoana anankiray fotsiny. Andray andro fotsiny reo be deabe miala reo, raha dinihina amin'ny zao rouge zao. De araka teny teo zany a, de aiza mosy teo, tsy teo namana. Ny Antananarivo a, no betsaka indrindra manaraka amin'ny koto, ny merina, jereo, 107 000. 61%
any Pararakota de olona avy Antananarivo. De eo zany no resaka mondra manko hoe ho azafako rehefa avy eo hoe miconte satria misy tena fanavakavaka côtier miera so aza mody fanina fa miconte BDP ny fiaviana ny aspect extérieur ho azafako rehefa avy eo en détail hoe mampalaza ny artiste anankiray miconte BDP ny apparence externe sy ny fiaviana. De matoa zany amin'ny ino moa zany amin'ny faritany enina matoa betsaka ny Tomasina ny betsaka indrindra de satria mahabetsy misaraka de miconte zavatra zay de inona moa zay dalo manaraka ny koto oandray laza gaga fa ny Tsirabe to betsaka be manaraka ny koto fa ny za mahita Tsirabe rasiste be paravakavaka be rasiste misy manao tembava teo fa seka anao video mikasika an'izay aho hoe le vakina karatra ina misy le bande le miasa amin'ny bus misy zao le tena manao any le Baltazara iny manavakavaka be fa kay anaty so de io koa ngama resaka timo koa ngama io tany la réunion BDP Tigara 2000 transport dauphin ka le resaka avao zany de anazavako hoe inona moa zany sy fandakiray zay anazavako hoe ny mampalaza akory tsy ny fahaizanao mozika tsy resaka fahaizana mozika sy ny atsaraniranao no mampalaza anao na tsy misy ny mahay mozika tena mahay mozika fa tsy malaza mihitsy raha tenako teo hoe ohatra ny ery Joary, ery Silo, ery Isadolo moa reto tsy malaza mihitsy fa de manao tatrakitra iny kanefa misy malaza be ohatran'ny le zalary Big MG ive de mahay mozika nefa izy malaza be izy 1,500,000 abonnés fa ny tena marina amin'ny resaka malaza mozika dia ny misy critères commerciaux maromaro no mampalaza fa tsy fahaizana mozika mihitsy de inona raha voalohany indrindra de zay fiaviana zay miconte be zay fiaviana zay satria raha nahazo amin'ny iza moa ery Shakira tam voalohany tsy mipersa mihitsy tena tsy mipersa mihitsy fa BDP ny latino any Amerika de tany amin'ny ino zany groupe ny latino tany zany izy no nalaza fa tsy mety amin'ny amerikana hoe latino zany no ino moa zany hiakatra scène mpanavakavaka be ka ifanavakavana zany omena tsiny le gasy hoe nareo côtier amin'ny resaka ambondrona nareo merina resaka ambondrona fa miconte be io fanavakavana io sy ny fiaviana io miconte be io amin'ny resaka mampalaza tsy resaka mozika ozy samihafa ny mampalaza tsy hoe rehefa malaza de mahay mozika tsy hoe rehefa mahay mozika de malaza zay ngama le thème androany satria averina foana mafy le ambondrona mafy amin'inona moa izy tsy mafy amin'inona nga fa mafy anjonjombe la de mafy de mahay mihira la de mahay mamokira non Shakira de rehefa hita producteur izy tany amin'ny inona moa zany latino tany tsy persa an'Amerika mihitsy raha olona inona moa zany latino tsy persa de tsy maintsy nanova izy satria en plus zany d'origine libanaise izy de misy silamo ozy toy toa tsy mipasy fa defa marketing tsotro zany natonga Shakira nalaza zereo Céline Dion raha vazaha fa Céline Dion voatery nianatra anglais prononciation américaine voalohany aloha zany tany Canada izy moa Céline Dion tsy laza mihitsy marina fa nigagné Eurovision izy fa mba hipersa amin'ny monde américaine satria ny ao amin'ny Amerika ihany ny tompon'izao tontolo zao raha vao malaza ao ihany areo vao malaza eran-tany de makany France aloha ao France aloha zany mikravy de namboarina ny loko Céline Dion loko aspect extérieur tamin'le Céline Dion le tamin'izy nigagné ny Eurovision iny nanomboka telo ambin'ny folo taona izy nanomboka ny hira ohatra zany fa ny paoziny de masera be ny paoziny de tena novana mihitsy ny volo novana mihitsy ny fiendrika rehetrarehetra
de nitravy teny anglisy izy any Canada fa misy accent canadien de tsy mipasy amin'ny amerikana zany zay volareo le racisme zay volareo le fanavakavahana amin'ny lafiny mozika de voatery mianatra anglais tsisy accent et iserindeo anatin'ny roa taona zay vao lancena tany Amerika iny itenako aminareo hoe ohatsy io tsy resaka hoe zay mahay de lancena ohatra zany de mikompte le fiaviana mikompte le racisme ny tena mikompte de jereo izany king of rock and roll ny malaza indrindra eran-tany amin'ny rock and roll de tretin'olona fa hoe Elvis Presley hoe king fa manino izy no mpanjakany rock nefa tsy Elvis Presley olona fotsoditra ny tompon'ny rock and roll de ny maintoditra satria ny rock and roll de niainga avy any amin'ny inona moa zany bluegrass inona moa zany bluegrass mifangaro gospel ko mifangaro inona koa misy ty complainte tsy adidiko le anaran'le anyty tsy adidiko fa le rock and roll zany miainga amin'ny muzika noir le maiky rock and roll fa tsisy noir ho lancé aux États-Unis en Amérique zany tam'izany fotoana zany tena mbola raciste be tam'izany fotoana zany ny précurseur rock and roll zao de ry Chuck Berry ery Benny King ery Little Richard de ina nataon'ny producteur maka blanc izy olo fotsy nanao audition izy zay olona fotsy bogosy manana feo ampeo gospel blues blues gospel Billy bluegrass country reny mitambatra tonga rock and roll de nitady olona zany izy fotsoditra ho lancé zay natonga ny misy olona 50 nanao audition de zay natonga ny Elvis Presley lasa pira rock and roll irany Elvis Presley de irany Chuck Berry daholo irany Little Richard irany ery Benny King irany noir retretra reny de lery lasa king of rock and roll lery no roi du rock and roll satria raciste ny olona le fiaviana amin'ny compte fotsoditra Elvis Presley bogos Elvis Presley inona koa izy teo de zay no compte fa tsisy mihitsy hoe fahaizana mozika inona zavatra ny Elvis Presley mihira fotsiny ataony fa tsy namorona tsy mahay ninina de ohatra zany koa na Bob Marley reny galère ny Bob Marley galère ny voatafiakatra de miverina amin'ny resaka ambondrona ny inona moa zany ny merina Tananariviana no ty ambondra satria izy merina satria izy Tananariviana satria izy tanora satria izy bogosy zay ny andehanan'olona any fa tsy resaka mozika mihitsy de maninona izy mafena atsonjobe satria ny Tananarivo no betsaka indrindra ao Madagasikara betsaka indrindra de mafena matsonjobe sady ao raha teo any tsisy olona avy any Dego mihitsy andeha hijery ambondra andeha avion fa ao fa raha mijery tsika ny Pierre any avaratra no malaza indrindra Madagasikara ary tena njakany avy any avaratra mihitsy ny tontolo mozika Madagasikara ao jereo ny milliardaire mozika eo Wawa i Daddy Love ery Tansemena izy malaza ao ery Big MJ ery Bastaleon i Wendy Catalina de mitohitohy dolo avy any avaratra dolo manjaka Madagasikara ao satria ny antony ny avaratra malalaka be avy ty amin'ny ndrefana Suisse rehetrarehetra Ambanja Ambilobe avy ty Atsinanana Antalasy Voemary rehetrarehetra iny tambatra dolodolo reo maro le olona Nosy Belleville ny Dego de any surtout koa zareo BDB Nina Makurella de lasa andafy nanambady vazaha ka reo manambady vazaha andafy reo mihitsy no tena manjaka atao amin'ny inona moa zany Facebook réseaux sociaux ary matoa ery Big MJ makaly andafy réseaux sociaux reo satria ireo no manao balle aty organiser balle aty de iry zalahy reny any no alainy zareo aty fa zareo manambady vazaha le Makurella manambady vazaha reo tsy hanafatra
tsy nafatra body mihitsy tsy nafatra lalatina mihitsy reo de rehefa afara makany andafy de mizesty bika amitsy re anina hoe andafy so a de tonga ary fa raha ohatra vao malakina bika amitsy a fa reo makorely reo ny feno ateny avaratra reny no manompo panaisanasandreo eo bika amitsy hoe mahay mozika fa resaka fiaviana amy konty resaka fiaviana resaka image avy ety ivelany ka ajanono ty ambondrina isanandro ty tena feno Facebook ambondrina hoe mafy le rony mafy tsisy mafy zany e tsisy mafy zany e za efa niala tsisy satria ny merina tratra efa ny désabonné tao amy firesako ambondrina fa mbola veriko tsy mafy zany ambondrina aiza ho aiza ry remblanja samy mpanao roka ihany aiza ho aiza remblanja firy ny tuba légende hirany remblanja io zavavy iza daholo reny be de pe nirany remblanja légende nerkikara atolotroana ho ty irako ity izy zany lay mahantra oaiza lay mahantra izy daholo ataony kika be de pe ny roka mahay irembondra ve de hainao ny remblanja na hoe tsy manana tuba mihitsy ambondra fa raha nafeno antsonjombe izy de resaka aspect ivelany araky ny tenako teo hoe na Jennifer Lopez sahirana zero ary izy moa Selena Gomez eka nisy tsy haiko tsy diso any ray aman-dreny to nisy namono nisy nitifitra mihitsy amy resaka rasisme de mikonty io fahazafany médecine hoe nareo côtier tsy tia ambondrina manavakako zao na ny merina zao io eratany io resaka fiaviana mikonty voalohany amy resaka mampalaza mozika de mikonty koa ny fanavaka vary zay le izy tsorasora daholy